Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatan. Akafaliana trano niarabako anao sy tsy diako ny tokantranonao tompoko lasy toko vavy sy anasako anao anaraka amin'ny fandaharana trano farany ho amin'ity anio ity. Androany dia fisitrahany Fabien sy Janelle loka izay azon'izy ireo nandritra an'ilay fifaninanana concours meilleur guide de Tana 2016 no entina aminao atao anatin'ny fandaharantsika. I Janelle moa dia guide nampitardia avy amin'ny Écotanana izay nahazo larana fahatelo tamin'ilay fifaninanana concours meilleur guide de Tana 2016. I Fabien kosa dia avy amin'ny AKTP Tsimbazaza ary izy dia napetraky ny mpijery teo amin'ny larana fahaefatra. Loka azon'izy ireo dia fivahinianana ho an'ny olon-droa izay avy amin'ny hôtel Lotus Bleu Ambatonakanga ary atao anatin'ny fandaharana nanarahantsika an'izay hoe ohatry ny ahoana ny fandraisana azy ireo, ohatry ny ahoana ny ambiance, ohatry ny ahoana ihany koa ny fihetseham-pon'izy ireo nandritra izay fivahinianana izay. Tsy ampiandrelanao fa maka toerana tsara dia raha ohatra amin'ny farany fandaharantsika. Ambatonakanga azo lazaina fa toerana ivon'ny fivoarana sy fiampitana tsikelikely tamin'ny civilisation tandrefana nanomboka tamin'ny tapany faharoa ny taonjato fahasivy-ambinifolo sy fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Ny fiangonana protestanta mijoalajoala eto ity ny vavolombelona amin'izany no izy trano vato naorina voalohany sy nonenan'olombelona teto Antananarivo tamin'ny taona 7/20 i James Cameron sy Sebri no mpahitao trano anglisy nanao azy. Mormon moa ny filazo izao endri-trano izao. Io famantaranandro eo amboniny io no famantaranandro voalohany teto Madagasikara ary teto ihany koa no niandohan'ny fandikana voalohany ny baiboly tamin'ny teny anglisy ho amin'ny teny malagasy. Marina fa fady sy tsy azo natao mihitsy tamin'ny fomba mampanao malagasy ny nanorina trano vato taloha sy nandritra ny fanapahan'ny mpanjaka vaviny Antananarivo raha navalona voalohany. Araka ny kolotsaina malagasy manko dia noheverina mitovy amin'ny faty na vata mangatsiaka ao am-pasana ny monina amin'ny trano vita amin'ny vato ka izay no antony nandralana azy. Mbola resaka finoana izay ihany teto amin'ny fiangonana protestanta Ambatonakanga no nanaovana batisan'ny Rasalama Martiora tamin'ny volana May 2023 sy nandraisana mpandray ny fanasan'ny tompo azy ny volana Jona tamin'io taon'io ihany. Ankoatr'izay dia mbola teto Ambatonakanga ihany koa no tsara homariana koa fa tetỳ amin'ny faritra Ambatonakanga sy Ambatovinaky raha ny marimarina kokoa dia teo ambony commandant ny force navale tamin'izany amin'izao fotoana izao no nisian'ny jiro ny rehatra voalohany. Izay ihany koa ny zavatra vaovao tetỳ hoe nisian'ny jiro ny rehatra voalohany hitany Antananarivo hitany Merina tamin'izany vanim-potoana izany. Fisian'ny sampanandalana 5 isan'ny mampiavaka ny Ambatonakanga koa io. Eto le sampanandalana 5 ny voalohany ty midina makany amin'ny cité moany Ambojatovo ty zay natsona hoe Dupré ary ty miakatra makany Ambojatovo ambony ty ny atsona hoe Tsiombokibo, ty miakatra ny Ambatovinaky ty indray ny atsona hoe Pierre Venance Manifatra ary ty midina makany amin'ny Parbe ty ny atsona hoe Stéphanie. Dia ty moa zany Antaninarenina ny anaran'ity toerana misy atsika ity zany dia ity ny atsona hoe Antsampany Mahazo. Tsy maintsy maka iray amin'ireo keon-dalana ireo ny mpanjaka n'Antananarivo tamin'izany fotoana rehefa manana anton-dia ho any amin'ireo tanàna amin'ny faritra antenantenany toa any Antaninarenina sy Ambohijatovo na eny amin'ny faritra iva toa any Analakely sy Antanimbarinandriana sy Mahamasina. Raha vao mandray kely ny lalan'ny Stéphanie somary midina isika ato ankaviany no misy ny lalantsara Andrasalama. Raha ny marina dia ity ny tena lalana Ambatovinaky nanomboka ny namakindradama voalohany ny vato lehibe eo ankaiky ny tanàny Marivolanitra sy tanàny Ambatovinaky ankehitriny. Lalana natao hifandraisana amin'ireo toerana ambanin'ny rovana Antananarivo tamin'izany fotoana. Faritra izay atao amin'ny ilany ankavanako ato natsoina hoe Ambatovinaky. Raha jerena indray izany teny izany dia kambateny anankitelo any miampy vato miampy Vinaky. Izany manambara fa nisy vato novakina tetỳ manaprofy izany ny mbola ahitantsika ny tony vato be itony tamin'izany fotoana izany araka ny lovatsofina hatrany dia voalaza fa norakofana tainomby ny vato rehetrarehetra izay nokasaina hovakina tetỳ dia norakofana tainomby navela ho maina izany nasiana apombo, nasiana apombombary izany ka rehefa maina ireo dia arehatra
arehatra ary rehefa mirehatra tsara iny izy avela azo afanana tsara amin'ny maripana zay tadiavina ny vato rehefa zay dia tondrahana ranomangatsika ilay izy aveo ka zay fiaonan'ilay mamay be iny sy ilay ranomangatsika no mamparasaka an'ilay vato dia natahotra any an-trano zany mandrapahavaky n'ilay vato izay no fomba namakina n'ity lalana ty any alohana lalana tsara rahasalama zany hoe tamin'ny andron-dradama voalohany zany teny Andohalo teny no tsenan'Anjoma fa rehefa tatorina dia nafindra teny Antaninarenina ny tsenan'Anjoma ny alohana teny Analakely azy izay ahafantarantsika azy amin'izao fotoan'izao rehefa natao ary ny tsena teny dia nilaina ny lalana mba hampitohy ny faritra ambony sy ny faritra tenatenany izay nisy ny tsena nilaina araka izany ny namaky ny vato tety satria rakotra vato ny toerana tety dia izany famakinany lalana izany nitarika ao amin'ny famakinany vato azahoana ny lalana no na Ambatofinaky an'Ambatofinaky manaprofo izany ohatra izao io vato hitantsika ato amin'ny ilany ankavia koa sy ny vato ary eto amin'ny ilany ankavanany reto voamarina araka izany fa novakiana tokoa ny vato tety mba hafana nanao lalana eto Ambatonakanga ihany koa no ahitantsika ny hôtel Lotus Bleu 80 metatra miala ny sampanandalana 5 no azavain'ny Prospera teo miazo ny lalan'ny Stéphanie noho izy eto Ambatonakanga dia filaminana no voamarika avy hatrany rehefa eto amin'ny Lotus Bleu na dia ato am-pony Antananarivo aza ny misy azy raha tazanina avy aty ivelany dia mbola voatazony tsara ny endri-trano malagasy sy tandrefana miaraka vita amin'ny brika tamin'ny tapany faharoa ny taonjato faharoapolo teto Antananarivo hôtel Lotus Bleu Ambatonakanga no nampiatrano an'i Janelle guide touristique n'Antananarivo avy amin'ny fikambanana ekotanàna eny Andohalo mpifaninana nahazo ny laharana fahatelo tamin'ny fifaninanana meilleur guide des Tana 2016 no karakarain'ny fandaharana zahatany eto amin'ny télévision malagasy Lotus Bleu ry zareo zany i Mademoiselle Chanel nahazo ny loka fahatelo tamin'ny fifaninanana meilleur guide des Tana 2016 dia androany izy tonga hisitraka ny loka izay atolotry ny Lotus Bleu anazy dia tsinona fa de nuité zany hoe androany sirapitso ato aminay dia ampiana petit déjeuner roa sy pizza lehibe anankiroa par nuité ato aminay misy chambre misa 6 pour le moment aloha zany manana appartement familial ray zay dia suite roa des chambres standard vue sur le lac telo des chambres tsotra zany roa sy restaurant cuisine malagasy sy européenne dia misy transfert manao service transfert koa zay indrindrandrindra ho an'ilay olona tonga alina be reny na koa ho an'ny olona andeha maraina be ohatra eny efa ho an'ny olona rehetra zany ny servicenay dia misy pizzeria dia misy bar ihany koa ny kely indrindra zao 60 000 ariary zany hoe ilay chambre tsotra io dia manarakaraka azy eo ny 115 000 ariary fa ny amin'ny deuxième étage misy anazy vue sur la rue zay chambre anankiroa zay dia misy chambre manarakaraka an'izay chambre standard vue sur le lac daholo telo 150 000 ariary dia suite roa 170 000 ariary dia appartement familial ray 195 000 ariary ao anatin'ny chambre tsirairay avy ho an'ny chambre ny tsotra ny standard sy ny suite 2 petit déjeuner inclus dia ny appartement familial 4 petit déjeuner inclus dia anapiako an'izay paiement anay par carte Visa dia en espèce dia par chèque koa raha ohatra entreprise efa miara-miasa aminay isam-bolana dia mampiatrano olona 500 hatramin'ny 200 eo ny hôtel Lotus Bleu Ambatonakanga isan'izany i Janelle sy ny zokiny vavy tamin'ity fialan-tsasatra ahazonyity ny fomba fandraisana ny toerana misy azy araka ny efa voalazantsika teo ireny ary ny fahadiovan'ny trano sy ny fitaovana ato tena mampiavaka ity trano fandraisam-bahiny iray ity ankoatr'ireo ny sakafo malagasy sy eropeana miaraka faroso ny mpisakafo eto aminy tena faly mihitsy ka satria tena tsara be toerana na voanitra koa zay dia mahafinaritra fandraisana
hita hoe tena mitovy amin'ny andraisan'ny vahiny mihitsy nandraisany anay dia mahafinaritra ilay izy eo mitsikitsiky tsara daholo ihany koa ny olona miasa rehetra atao amin'ny hôtely arak'izao hitanareo zao koa mahafinaritra be io toerana izay vaniananay sady aty amin'ny deuxième étage teo misy anakony avo tsara mihitsy ny afaka mahita tsara ny tanànan'Antananarivo rehefa amin'ny andro alina ary mahafinaritra be. Anisany hitako hoe mahasara ny toerana ihany koa akaiky ny ivi-tanàna izy dia midika izany hoe mora kokoa ny atongavana ety ary milama ihany koa toerana mangina tsara sy hoe mangina mampatahotra akory fa mangina teo amin'ny hoe mampiadana tsara ny saina afaka ilaminana tsara rehefa miaraka amin'ny fianakaviana ka androany azoko antoka tsara fa atory ilamina tsara izay zokinay. Hitanareo amin'ny sary zao tena mahafinaritra be dia tena faly mankasitraka ny mpanao fandarana dia mankasitraka ny Lotus Bleu koa. Ato ny balcon mijery Antananarivo amin'ny alina ireo. Mahafinaritra be zareo. aleo ary aloha ankafiny fitazanan'alina n'Antananarivo ao i Janelle sy ny zokiny fa andeha hijery ny fanamboarana pizza ato amin'ny hôtel Lotus Bleu Ambatonakanga isika. Zany hoe ny pizza anay atao amin'ny Lotus zany dia ohatr'izao ny anay ny PM ny anay somary lehibe karazana fromage zany amin'ny 4 fromage izy Roquefort dia fromage de chèvre dia camembert izay ny anay no ampiasainay atao amin'ny Lotus dia fromage local izay ny tsy afozan'ny fihinana pizza Lotus abisy amin'ny 7 minutes 9 minutes eo izy zany masaka. Manana pizza karazany mihoatra ny 10 Lotus Bleu eto Ambatonakanga. Ny halehibeny sy ny tsirony tena mampiavaka azy amin'ny mpamokatra pizza hafa eto Antananarivo. Pizza au feu de bois manana karazany 5 zay fa ho an'ireo client efa zatra koa indrindra dia manao commande zareo hoe atao an'izao ny pizza anay na asiana zavatra ohatr'izao dia azo atao ihany koa izay zavatra izay. Afaka manao commande sur place ny client zany hoe mihinana eto amin'ny toerana ihany dia afaka ihany koa manao livraison zay misy ihany koa à emporter arakaraka ny tiavany azy dia manomboka amin'ny 11 000 ariary hatramin'ny 22 000 ariary ny pizza atao amin'ny Lotus Bleu. Avelantsika vetivety indray aloha ny fanamboarana pizza fa tonga i Fabien guide touristique n'Antananarivo avy amin'ny fikambanana Gatepi ao Tsimbazaza. Izy no nahazo ny larana faefatra tamin'ilay faninanana meilleur guide d'État 2016 no karakarainy zahatany nampiatra noho ny Lotus Bleu eto Ambatonakanga ihany koa izy. Pandray anjara atao amin'ny concours meilleur guide d'État dia nahazo ny loka faefatra izy androany izy dia hisitraka an'izany loka izany atao amin'ny Lotus Bleu izany hoe fivahinianana ray andro atao aminay miaraka amin'ny sakafo maraina sy pizza roa ho an'ny hariva dia faly mandray anao zahay. So, ato ny chambre nomany Lotus ho anareo. En sus. En sus, ato misy ny page dia vareto ny tarifa misy karakoana izy. Ohatr'izao ny ao. Dia ny télé reto ambony reto ny télécommande. Ilaina dia tia afaka zareo. Le trano
Charmant. Classique kely. C'est confortable. Mahafinaritra. Ie, mahafinaritra. Dia tombo manareo amin'ity chambre ity a. Misy veranda. Misy balcon. Vue sur le lac et la ville. Mahafinaritra. Mahafinaritra ifa bien ny zandriny vavy no niaraka nisitraka tamin'ny fialan-tsasatra azo ny teto amin'ny lotus bleu. Tsara koa ny afantaranao fa misy fandriana fanampiny foana eto amin'ny lotus bleu rehefa toy izao fa tsy miara-pandriana akory izy mianada. Ato ny appartement familial, misy un grand lit et un lit superposé et un grand TV. Miaraka amin'ny table pour 2 personnes. Fa raha ohatra le olona mila akoatran'izay, chaise akoatran'izay dia afaka ampiana le izy. Mivadika tsika cuisine équipée. Efa misy ny evier sy ny zavatra ilainy rehetra. Ny fitaovana pour 4 daholo, efatra daholo. Dia afaka ampiana ihany koa raha mihoatra ny 4 ny olona ato amin'ny chambre. Boka kely ato tsika mahita ny terrasse sy ny restaurant. Événement rehetrarehetra zany afaka raisina fa ny olona fotsiny eo amin'ny 40 à 50 no tena zakany toerana zany. Ia, ato indray ny toerana misy ny bar ny lotus bleu, misy ny boisson rehetra izay ilain'ny client ato aminay. Ny boisson mafanafana, ny star, na ny jus naturel, cocktail ihany koa. I Maefa izy no eto amin'ny bar hitondra cocktail antsoina hoe marché bar antsika izy androany. Zany le marché bar zany abazana vodka dia miaraka amin'ny liqueur de violette satria le izy zany tokony avoaka ohatrany hoe violet zany le izy dia amin'ny maha violet anazy koa zany dia ilaina zany ny curaçao zany hoe liqueur bleu dia ampiarahana amin'ny 3 degré nadina kely izy dia manome violet satria ny loko violet zany tsy dia misy firy zany akoatrany hoe liqueur miaraka aminy violet ihany zany le liqueur de violette fa zany hoe le tena mamoaka an'le couleur zany dia tsy maintsy ampitsika sirop de grenadine kely dia miaraka amin'ny curaçao izy zany rehefa avy eo dia manome an'le izy. Maka vodka zany vodka no abazana vodka le izy dia le izy zany dressena sur verre champagne raha ohatra ka anaty flûte zany fanaovana azy 4 centilitres zany vodka. Dia maka tonique 4 centilitres dia na 2 centilitres kely 6 centilitres zany tonique. Vita zavatra dia maka liqueur tika liqueur de violette ty zany izy ty somary parfum zany le izy parfum le violette eo amin'ny 1 centilitre fotsiny zany satria manome amikoa hitatsika amin'izao izy misy violet kely fa saingy hoe tsy ampy zany le tosclis dia zay nanaovantsika dia maka citron kely satria citron zany misy dian'le izy tsara. Izay zavatra zay dia eo amin'le décoration amin'izay zany tsika hiditra resaka décoration zany hoe citron izy dia natao avadika ohatran'ny rose zany dia coupena ohatran'ny rose dia aparan'izay zavatra rehetrarehetra zay alaintsika amin'izay le liqueur bleu curaçao zany hoe izy ity zany aloha amin'izao efa presque lany eto Antananarivo fa tsy dia misy anazy tsony très zany le izy dia rehefa manao anazy hoe violet zany dia izao zao izy bleu dia rehefa moka an'le izy violet dia tsy maintsy rahatsika trait de sirop de grenadine kely abazana zay zany izy abazana liqueur zany le izy liqueur de violette dépend de dégustation antsika rehetrarehetra. Vehivavy no tena presque micommande an'izy ity fa zay manana ny lotus bleu zany io ny tena hoe natao ho an'ny lehilahy satria maherihery. Ny aliny 5 jona ny tena mampiavaka ny hôtel Lotus Bleu noho izy mahita tsara ny afimanga ny fetin'ny fahaleovantena eo amin'ny fariny Anosy. Dia mivelatra kokoa ny vue
ny zavatra hita eto amin'ny deuxième étage zany. Izao ny lakanosy tena tian'ireo vahiny sy ankafizin'ny malagasy ihany koa rehefa 25 juin sy 26 juin indrindrindrindra mba hijerena ny afomanga. Izay mabetsaka kokoa ny client malagasy ato aminay amin'iny fotoanan'ny afomanga iny. Efa afaka roso amin'izay ngamba le pizza e? Zay izy no masaka. Tsara isakafo ka. Manasa isakafo. Sakafo mbola sy fohanina indray no hohanina androany. Inona zao ny anao? Calisson ny ananany ity. Lasa toy ny mpianakavy kely mihitsy izy efa tramiana daty eto. 4 fromage. Misaotra betsaka amin'ny mpikarakara, indrindra ny zareo am'zahatany nanao an'izao fa dia tena mahafinaritra e. Izay angamba ny azoko ilazana ilay hoe mahafinaritra. Dia saotra betsaka amin'ny tompona ndraikitra rehetrarehetra atao amin'ny lotus fa nahafinaritra ny fandraisana. Misaotra ny fandarana zahatany aloha ny karakara ny fandarana rehetra. Dia eo ihany koa ny mpanohana rehetra, anisan'izany ny lotus bleu izay mieto amin'ny sana ankehitriny izao ary eo ihany koa tsy adino ihany koa ianareo rehetra izay nanohana sy mifidy anakatra amin'ny farany dia misaotra betsaka anareo daholo. Araka ny nanarahantsika azy teo dia tsy trano fatoriana ihany misy ao amin'ny hôtel Lotus Bleu etsy Ambatonakanga fa indrindra ho antsika izay mpakafy pizza dia anisan'ny matianina amin'izay ary manana an'izay hoe karazana pizza zay ry zareo. Ankoatr'izay moa dia toerana azo andraisana fivoriana ihany koa na atelier sy ny conférence ihany koa ny hôtel Lotus Bleu Ambatonakanga. Raha tadiditsika ny conférence de presse nakasika ny concours meilleur guide de Tana 2016 ohatra dia tao amin'ny Lotus Bleu Ambatonakanga nanatanterahana izany. Melony tena isarahantsika androany dia ampanatenaiko sady ianao fa mifandarantsika manaraka dia ny fivaniana malala ilay meilleur guide de Tana 2016 tany Diego no arahantsika atao anatin'ny fandaharana. Manome fotoananao sady zany ho amin'ny tapabolana an'ito izao anarahantsika izay fitsidihan'ny malala tany Diego izay. Isaoraka ianao tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana hatramin'izay dia ny Madagascar Airways ny hôtel Lotus Bleu etsy Ambatonakanga, Yannick Beauté mpanao ny tarehy ny taovolo, Majesty Papekanjo izay ahitana an'izao akanjo nanaovako androany izao tsy adino ihany koa ny misaotra ny ofisy paritra ny fizahantany Andigo. Ho antsika izay tsy afaka nanaraka ny fandaharana na te hamerina hijery izany dia afaka ataontsika tsara ny mijery izany eo amin'ny page Facebook, YouTube, Google Plus, Twitter ny fandaharana zahatany. Eo ihany koa moa famerenana ny fandaharantsika ny alakamisy amin'ny 6 ora eto amin'ny fahitalavitry ny televiziona malagasy. Dia mirary antsika rehetra anao fetin'ny Pentekosta sambatra tompoko. Veloma! Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatan.